Ny fizarana fa enina amin'ilay tantara mitondra lohateny hoe Ranomasom Birijiny, nosoratany Simon Menjanahary, teo amin'ny lafiny teknika Fister Andremiaja, nandrindra sy manatotosa Simon Menjanahary. dia tonga soana monsieur le député. Saotranao monsieur le gouverneur. Manao zao raharaham-pirenenao zao. Ao izy ao aloha hatreto hitako hoe mandeha tsara. Tena mbola sy nisy toreny ny fidianana roa ny filohan'ny antenimieram-pirenena reny kosa aloha hatramin'izay. Tsy azoko ny tianao ambara tompo. Ka iny zato isan-jato azon'ny filohan'ny fidinareo iny. Ny olana amintsika matsy monsieur le gouverneur. Rehefa hoe misy loko samihafa miaraka amin'ny androm-panjakana anankiray dia tsy maintsy hifanohitra foana no na mety hifamingana. Ka tsy mbola hita kosa anie izay naharatsy an'izany monsieur le député. Irahantsika mahafantatra nefa ny tena marina aloha dia samy nanao izay fomba nahalany azy ny député rehetra. Fa rehefa tonga ao amin'ilay sehatra hiasana kosa dia tokony tsy ho hitantaratra loatra intsony izany izay raha miasa ho amin'ny fampandrosoana zao no tokony arahana. Ka tsy toy ny namitaka ny mpifidy ihany ve zany nareo? Amiko aloha monsieur le gouverneur tsy dia any mihitsy ny any fijeriko azy. Jerenao anie ny tany États-Unis efa saika ny fara tamin'ny fitenenana ratsy sy tamin'ny fandrahonana fampigadrana mihitsy aza teo amin'ny candidat Hillary Clinton sy Donald Trump. Nefa amin'izao fotoana izao aiza ny any États-Unis any navalo ny mpitoma divitr'olona zany tsy fitovikevitra zany fa izay fomba iarovana sy hampandrosoana firenena nataony. Ka oviana kosa moa isika vao hitovy amin'ny fomba fijery sy fomba fiasan'ny zareo Diso zany fijerina zany monsieur le gouverneur. Fa ahoana? Miainga amin'ny kely aloha tsika ary tsy maintsy miainga amin'ny fomba fijery nataony antenimieram-pirenena teo io. Tsy midika anie zany hoe raha ny fidy zato isan-jato ny filohany ny solombavamboaka rehetra dia tsy maintsy hitovy hevitra koa na hoe anaradrenirano fotsiny. Tsy adiso zany na ireo maro anisao aza tsy maintsy hijeran'izay zavatra heverina fa tokony ho tsikaraina rehefa tokony ho tsikaraina zany. Nataonay ireny mba hanehoana amin'ireo vahoaka sy ny mpanao politika hoe afaka miara-miasa foana ireo solombavamboaka na dia tsy mitovy hevitra aza. Tanjona tokana ny tiana ho tratrarina amin'ireny dia ny mba ho fampandrosoana Madagascar sy ny district ny avian'ireo solombavamboaka ireo. Eny miala tsiny moa fa somary nitjakely amin'ny raharaham-pirenena iny kely ihany satria ela kosa izay tsy niona an'izay. Tsy maninona zany ka fotoana izao. Ilaozanareo mirahalahy amin'ny resaka politika eto fotsiny ny fotoana nefa mandeha angamo hitantsony izy ity madama. Zany indray izao no somary tsy dia mampifakazo hevitra nay telo mianakato. Vao tonga izy dia telefonina foana, tsy mba misy fampiresahana mihitsy. Aza atao an'izany kosa ry izy mirahavavy fa isika aza moa izao mba nomen'Andriamanitra fahasoavana afaka hiresaka politika sy napetraky ny vahoaka amin'izany toeran'izany dia isika indray ve tsy hijery tsara izay tokony atao marina zany kagaga mihitsy monsieur le gouverneur amin'reto vehivavy reto ka aleo ary irosoana amin'izay ny tena resaka entoko. Voalohany dia misaotra nareo mivady amin'izao fandraisana anay mivady aty an-tokantranonareo izao. Tsy dia ataoko lava ny resaka fa efa ireny fampiresantsika ireny na izany taminao monsieur le député tamin'ny alalan'ny telefona na taminao madama. Dia araky ny resaka nampitondranareo an'i Roberto dia tonga eto izahay mivady fampidinika amin'izay fomba hitondrana ny raharaha. Eny ary moa fa misaotranareo mivady moa zany maromana kokoa tsy dia atao lava loatra ihany tokoa ngamany resaka fa efa mazava amin'ny ankapobeny ny zavatra rehetra fa izay fomba hanatanterahana azy zao sisa dia eo zany fotoana ny toerana anaovana azy. Efa nanomana tokoa izahay fa hatolotra ianareo ny hevitray dia eo tsika no miara-manapaka azy. Ohatra ny olona saina ny fandaniana amin'ny fisoratana sy ny mariazy. Ka arak'ireny resaka efa nafanaovantsika reny moa zany dia zahay no mandray ny fisoratana ary nareo kosa no mandray ny mariazy. Sao dia tokony famaty amin'izany kosa nefa ny lisy tena niady hevitra betsaka izahay tamin'ireo sady natria nisy roa kely ary niangavy azy menaka izay hoe aoka mba ho zahay no handray ny mariazy. Ka rehefa izany ary moa no hevitra irahana hoe tsara dia tsy maninona fa aleo izay no ataontsika. Nisy an'ny olona saina angamba zany zao no jerentsika miaraka dia eo ihany koa izay fomba ataontsika amin'ny vodiondry. Andao ary izao no atao aloha Ka tsy aleo ve aloha zany sika mandeha manao goûter kely dia rehefa avy eo miara midinika an'izany tsy ho vita vetivety mantsy zanyko. Ka sao dia misy anapiko anao aloha?
efa misy namako mikarakara ao fa aleo alaiko vetivety. Mba asio kely an'le mafanafana ary rana raha eto lisy a. Yo. Manao ny taty? Dia izao ve lesy vao mba tonga mitsidika? Tena be loatra nery taty ny asako hoe. Manahoana aloha ianao? Zao hitanao salama tsara zao anaka. Tena reraka ary taty a. Ka ento aty aloha apiriniko ny entanao fa mandehana makasy eo anaty frigo ao. Dia io koa misy mofo mamy. Misaotra betsaka taty a. Dia inona ny vaovao? Tena misy vaovao resahako any taty rehefa avy eo a. Mba manahoana aloha taty hatramin'izay nisarantsika mianak'izay. Inona moa no teneniko aminao eo fa dia toy ireny nandaozanao ahy ireny foana. Tsara zany ry taty a. Ianao ela be tany izao no tokony tantara vaovao amiko. Ka reny efa nilazaiko ny taty tamin'ny telefona reny daholo ka. Ka mba olona azo antoka tsara ve nefa izany olona eritreretinao ampiakarinao vady izany? Tsy hanao izay afa-baraka-tsika mianaka ry taty a. Ny anongo-tsingona maty ny mako anaka mba tsy antevenam-belona. Fantatro tsara zany taty a. Dia ahoana izany no eritreritrao? Izay mihitsy izao nantony no nidinako aty mba hiresaka amin'ny tatyko. Fely a, tsarovy tsara fa tsiky totoa ary tsy azo anaovana andranandrana ny fanambadiana. Efa tena nandinika sy vonina taty a. Efa mba miala be koa ny amin'izao e. Eny e, izaho anie manaiky e, fa miteny sy mampandinika anao fotsiny aho. Dia inona izany no tianao ataoko? Handeho any amin'izareo tsika ry taty dia hiresaka aminy. Tsy mazava tsara amiko. Raha ny tena marina moa izany dia anao ny fisehoana. Dia iza no olona hoentintsika mianaka any? Amin'izao dingana voalohany izao aloha dia isika mianaka ihany. Fa rehefa tena hirosy amin'ny vodiondry a, izay tsika vao mitondro olona ikabara. Sady amin'izay koa mantsy mba manatrika daholo ny fianakaviana. Tena vonona ianao a. Aizo! Fa tsy dinao ve zany? Rehefa tsiditra izy avy eo andry mama, manadala. Ao ve madame Rina? Tsy ao izy fa lasa any akaratra e. Mandro ianao ry tianao fa za manadala eo a. Aety koa moa misy olona ato. Manahoana nareo tompoko? Rehefa tsy mahazaka ny fiainana dia aleo milaza ny marina fa tsy eo no lazaka eo. Sika mihitsy ara ny tena mahazaka ny fiainana. Eny e, zay tsy mahazaka fa nareo ny tena mazana. Dia inona aloha ny vaovao? Tena misy a. Ka tsy nolazaina ry tianao a. Ny any tianao nga moa tsy izany ihany. Ianao no sainy mitaintena miandry izay olazainy eo. Ao ary. Ny vaovao lehibe tompoko dia atao mariage amin'ny sabotsy izao mademoiselle Julia sy monsieur Roberto. Zany a. Dia inona nefa ny idirantsika amin'izany? Taoko ireny efa nomena tsodrano ireny zareo. Dia miandriny anareo sy dokotera fely koa izay sy mamy. Dia amin'izay samy vita. Tsy misy ifandraisana izany. Fa na ianao izany tokoa ve Londry? Na henoko azy izany, inona moa no dia hidirako amin'izany ry tianao a? Mba manontany tsotra anao kosa izy e. Ka tsy izy ihany very mama no nilazan'izany taty amiko a. Marina izany le ty e. Izao no teniko aminareo mianaka. Aoka ny lasa omba ny lasa. No avy indray izao ny rahantsika mibanjina. Marina ki izany a. Tena klaksonina ny Roberto izany, fa misy inona ary? Mba sary-posaina koa le ry izany a. Ka ampandrosoina ve izy sa ahoana? Za kosa aloha tsy hiresaka amin'ny any ivelany eny e. Aiza no ahafantarako izay olona ratsy saina makasary anay eo? Ilaina ny mailo toy izany. Aleo le ry ampandrosoina dia irana amin'ny anao izay resany. Mandehana ary. Fa anao inona ty ary? Inona moa fa tsy anao izay ampangosoka fotsiny ry mama? Dia gaka niny olona iny anaka ka eo le olona eo atratranao tsy hita izay atao azy. Rehefa eny atratra ny hafa indray dia izay vao raha malala. Adalaniny azy. Mandroso le tsy Roberto a. Misaotra letsy a. Manahoana nareo mianaka? Salama tsara, fa inona ny dinao aty? Mahaza ho toerana ianao monsieur Roberto? Ny olona mbola tsy mahazo toerana moa dia efa fanontaniana no asisikin-dry. Misaotra ry mama. Iza hoe? Fa tsy mahazo miteny an'izany ve ahy? Eny ary tompoko. Dia miainona antondehanao izay telo mianaka. Ie, voalohany dia eniko fa nahazo zazavavy kely ianao. Noho izany dia sady manolotra ity roapatsa ity ho anao no
miarabanao raha teo ihany koa misaotra. faharoa dia everiko fa angamba tsy fahadisoko raha tonga eto ahany io ilaza aminao fa iroso amin'ny fanamasinana ny mariaziko amin'ny sabotsy izao. Dia inona hono ny idirako amin'izany? Tena tsy misy idiranao tokoa izany nefa noho ny fiarahantsika sy ny fitiavantsika taloha no antony ilazako amin'izany aminao ka mangataka ny tsodrano avy aminao ary rina. Izao Roberto aoka ny lasa omba ny lasa efa vita sy lefina tanteraka ny amin'izany fa nazana ianao dia efa samy manana ny olontiantsika daholo, efa samy manana ny lalany sika ka tsy hitako izay antony mbola andehananao aty amiko angataka tsodrano. Marina izany rina nefa everiko fa azoko atao ny maka izay tsodrano izay avy aty aminao mba tsy halavandresaka sy anaporifoky fa tsy mitazona lahelo aminao dia mitsodrano anao avity izany mariazinareo izany ary anana an'izay hotaranankareo any aoriana any. Efa nafoky ianao ka hevery ho tony tsy nisy tsony izay nisy teo amintsika taloha. Misaotra indrindra. Tsy misy isaorana izany, mbola veriko aminao indray Roberto fa tsy misy famatorana tsony sika. Donc tsy misy tokony hidiranao amin'ny fiainako ihany koa toy izay tsy hidirako amin'ny fiainanao izao. Dia samy mahafitary samy tody amin'izay tanjona samy tiantsika ho tratrarina. Tena tsy azoko izany aoka mba tsy hidiranao amin'ny fiainana izy dokotera Fely nitaraina tamiko izy tamin'izany lanoavany izany. Efa tsy anjarany atsika dia aoka mba samy miala eo ny tenany. Ay moa tonga ny taty aminao iny resaka iny. Ahoana mihitsy moa ny tsy ilazany izany amiko sa heverinao fa ny fanaovany an'izany aminy no haravany fitiavany? Tsy tompoko ny valiny vao maika ary izany manamafy ny fitiavany tsy olana izany mahafitanareo nefa dia nio tsara mba tsy hanenenana. Efa voadiniko tsara matoa ataoko ary izay anenina tsy isy izany. Manasanareo mba hanotrina nio raharahako io ireto ny fanasana iseko anatin'izany ry tianao voaray lesy ty bainina fa ny andro mazava ny tongava. Ok letsy Za aloha dia efa milaza fa tsy afaka manahirana amin'ny olo tiako izany. Ka afaka miaraka any nenareo roa Sarotra sady tena tsy mety izany tompoko. Raha andeha ho any tianao dia ampitondrako azy ny tsodranonay telo mianaka. Dia atao an'izany ve ny fiainana ry rina? Raha vita ny zavatra tianao lazaina dia miangavy ianao mba andeha amin'izay fa efa ho avy eo izay dokotera sy ny fianakaviany. Fa anao inona? Iseho aty ry zareo androany efa niantso teo ka? Ay, izay ary fa mandra-piaona nareo. Mba tsy azoko mbola tsy mahafoly ery Mitapitapy. Marina kosa izanyko. Zay zany anaka fa dia iroso amin'ny fiainana vaovao ianao manomboka rapitso. Tsy ilay Juliano everina ho tony mbola sasakely taloha intsony ianao manomboka eo fa i Julia efa everina fa olon-dehibe mahafantatra tsara izay tokony ataony. Ny laozanao sy ny alanao anaka ny fahazazana sy ny fahatandrana fa hiditra amin'ny fahalebiazana ianao. Madame Julia indray no hiantsonanao raha voavita ireo dingana telo ireo dia ny vodiondry, ny fisoratana ary ny fitsofana rano mariazinareo any am-piangonana. Ny hafatra mivady dia hendry tsara anaka any amin'ny tokantranonao any. Ajao ny vadinao satria izy indray izao no solon'ny dada sy mamy. Tadidio ary tsarovy lalandava ilay teny hoe ny tokantrano ny fiaviana. Aoka mba tsy dia ho avy aminao no mety ho antony ka ahatonga ny fanavana tokantranonareo raha sanatrika izy izany. Matoka anao izay anaka fa tsy hanala baraka amin'ny fianakaviantsika ianao izay ho tonga marobe tokoa hanotrona anao amin'ny fotoana io. Tsy manana zavatra be ho lazainy intsony koa fa ampy sady feno izay tenindrainao teo izay. Vehivavy no mitenina dia reny niteraka aza. Mahay zanaka mitondra tokantrano. Asa dia variana loatra mandeha miresaka sy mitsidika ireo namanao. Ny tokantranonao izao no voalohany-draranao. Kolokoloy tsara mba ho feno fitiavana ary fady ho impito mandifotr'olona ny tantaran'ny fiainanareo any amin'ny namana. Izay fa dia mivavaka ao anao mama mba ho tsara sy hafana ny tokantranonao zanako. Eny ry dada sy mama. Zava-dehibe amiko izao afatra ataonareo mivady amiko izao. Matokisonareo fa ho voatanako hatramin'ny farany izany efatra ireo rehetra izany.
Fanahy izany aza mba ento mba afaka ihany a. Zanaka ianao ary tsy anananay roa na telo anaka fa ianao rery. Izao fitototonay mivady zao dia ho anao. Isika telo mianaka anaka no tsy ara hipetraka intsony fa ny fotsika kosa dia tsy ho tafasaraka izany mihitsy manakizay. Misaotra azy dada malalako. Oka moa izay ty ranomasonao ty e. Efa tonga ao ny olona amboatra ny volonao dia efa fao ny ranomasy fa efa ao anefitra fandraisam-bahiny ao ry zareo. Endry mama. Tonga tokoa ny andro sabotsy ampakarana. Balika sady mafana ny andro. Toa vao maika reko feno afananatra ny anatiko manontolo any noho ny tara-pahazavana feno afanana tosik'ilay masoandro mpanjaka ny azavana. Fenofeno ny foko mijery sy mahita reto fianakaviako sy ny namako. Somepsepy mikarakara sy manomantena satria anatrika ary anotrina ny andro ampakarana. Sambatra ary tsy mbola tsapako feno asambarana toy ty androandroany ty ny tenako. Anambady tokoa aho iaho any aneritreritra any. Tsy mademoiselle tsony fa Madame Julia. O Madame Julia zany tsy maintsy antsony namako aho manomboka androany. Roberto, zanaka lahy tokan'ny gouverneur. Sady tsara tareny mihaja. Amiko dia hitako eny aminy hafenona manontolo. Tena mila tsy ho androko tsony zany ny andehanana eny amin'ny commune hiatrehana ny dingana faharoa. Mademoiselle Julia? Alida? Andraiky izany pozindry e. Toy ireny zanaka vavina mpanjaka reny mihitsy. Manahoana aloha ndry e. Tena tsara be kia. Marina e. Asa eo fijerin Roberto andry eo anatin'izao fitafiana tsara tare sady mihaja be zao. Aza be dokadoka eo aloha. Ny andry aza kitsereo. Ohatra hoe indray tsy no ampakarina. Aizako hoe tsy maintsy migesta ny sipa satria namana tena namana ve no atao mariazy dia ahoana mihitsy ny tsy gesta. No aky. Marina izany. Dia ahoana fihetseha-po? Tena tsy hitako izay asiako ny hafaliako ry Alida. Tena faly a. Tena feno hafaliana ny foko e. Kalma va sao de. Isaoty aloha ny fotoana eo a. Tena miezaka ny ho kalma ihany nefa tsy haiko e. Ary tsy mieritreritra zavatra betsaka ankoatra ny hoe afaka fotoana fohy dia ho anahy Roberto. Fa tsy nahita azy ratsy za. Tsy raharako aky izay fomba nahitako azy a. Ny fantatro dia izao. Anio a dia izay rorery no eto amin'izao tontolo izao. Marina izany. Avela ho any mihitsy aloha izay rehetrarehetra tsy asofa ny andro andry sy ny rapitsondry ary ny mandrakizay indry ny mpanjino. Misaotra kia Alida. Engane mba hoy izay tokoa. Fa ahoana ary? Ohatra fa iza ny antony tsy raisiny e? Rinaty. Fa misy inona kia? Raiso aloha dia eno izay lazainy. Inona ary ty taitaitra ty? Tena tsy te handray azy ako. Sanatria ve dia mbola nisy zavatra nataony Roberto indray tany? Raiso aloha fa fatifaty foana eo. Allô? Manahoana Julia? Manahoana to? Miala sendra manelingelina anao amin'izao andro volamena eo aminao izao. Afaka miana vetivety ve? Afaka ka. Tsy misy zavatra hafa tiako lazaina aminao ankoatra ny firaritso avy aty amiko mba atotosan'ny andro androany e. Misaotra indrindra. Isodrananareo Andriamanitra. Anana ny kotosikala nareo dia ifanampina sy aharitra hatramin'ny farany. Misaotra indrindra kia. Dia mivavaka ny mba avitaniny anareo koa. Misaotra e. Izay ihany fampitondrako an'ity ny sodrano araka ireny resaka efa mifanaovitsika ireny. Mety aky ny anotronako anareo na dia mafaniriko azy izany. Tsy maninona kia fa misaotra indrindra. Izay fa mbola mamerina amin'ny fialatsiny e. Dia mandram-piona. Merci kia. Tena tsy nampoiziko. Tena mba hafa raha samy sipaka indrina iny ka afaka ny anao inona eo tsony koa nefa izy e. Mba teany eo amiko angamba izy fa tsy misy alahelo ntsony amin'ny Roberto. Izany mihitsy. Tsy efa tokony io manandeha amin'izay ve tsika? Efa miandry anareo sy mama fotsiny ane azy dady e. Andao ary fa efa vonona ny fianakaviana rehetra. Iza no iaranao ry Alida? Miaraka amin'ireo namany Julia tompoko. Misy fiara anankiray malalaka mantsy ao raha ohatra ka hiaraka aminy ianao. Ndao ary dia hita eo ihany e.
Dada zany moa no mitantana eo. Ohatra za ihany fa iverinao fo izandray e. Tena sambatra ny azandra dada e. Mba tsy ho ny androany ihany anaka no atsapanao an'izany fahasambarana izany fa ny rariany dada dia mandritra ny anom-piainanao rehetra. Sambatra ihany a manana nyity dadako ty ho dada e. Inona kory zany e? Tena marina kialida. Zaza keto zanany fa namandry fotsiny mahatsapa ny zaniko. Andao fa zay lozanareo roa mantokatonka fotsiny eo e. Nefa dia ilaozako dada. Ka mijanona indray ary e. Enao anery dada ny olon-tokana tsy ananako roa fa enao rery ihany. Enao no masoandro mambola ny fiainako. Tsy nitandro asasarany enao. Niaritra ny mafy satria nitsinjo ny zanakao. Be fitiavana enao ry dada. Enina daholo re zany anaka. Jiro nanazava ny fiainako. Niaritra ny mafy ianao ary nanao izay azonao atao. Isaorako eto ny anaranao ry dada. Zilia, fa inona daholo ny dikan'izany e? Te hisaotra ny dada amin'ny foko manontolo ahy e. Eny, eo ihany koa mama. Tsy misy tombo sy ala amiko nareo mivady fa dada kosa. Enina re e. Tsy haiko hoe amin'ny mahazanaka vaviavy eny oatra tsy haiko e. Ka andao ary e. Lôjika be ky izany a. Mifanakay kokoa ny fonareo mianaka satria zanaka vavindry ary tsy vitan'izany ihany fa zanaka vavy tokana. Na izany azy efa lehibe enao zao. Tonga ny fotoana tsy maintsy isaranao amin'ny dada sy mama dia mila vonina sy miomana amin'izany izaka tokantrano izany ihany koa ny saina. Fa aiza ihany nareo telo mianaka fa efa miandry ny olona e. Ka le zanakao ane jereo ty ataony e. Julia, fa ino iray ty ranomaso ty? Sady tsy mahafoy any dada? Sao dia mba tokony ho ajanona ary ty mariazy ty fa mbola tsy mahasaratra indray Julia. Tsy izany kosa ry mama. Andao ary fa tsy lozanao miantahan teo fotsiny ka. Ohatry ny reny olona tsy eo nireny tsony sika telo mianaka. Andao fa mandeha ny fotoana e. Okizay. Faly loatra ny foko ry mama. Misaotra nareo sy dada tamin'izay rehetra vitanareo tamiko. Tena lasa dala ngamba kiala kely ty. Fomban-javatra ihany zao ry izy mivady a. Okizay kia, ndao andeha. Efa miandry indrindra izay Roberto. Ndao ary. Endrasiny taty vetivety aloha hampilazany zareo ny fahatongavantsika. Ndao ary. Zay angamba izy mianaka. Ka maninona ary raha mba voainy mama ry zareo? Aiza? Mandroso re anako. Manao any mama? Sao miandry anareo mianaka izao, ary aiza ny entonao? Io anaty fiara io izy fa ampandray anareo telo mianaka ny fahatongavana fotsiny a. Ay ve, mandroso ary aloha. Manao any ny malalako? Zao salama miandry anareo zao. Biso ary aloha e. Ary aiza le nentonao? Efa ao anaty fiara io izy fa mampiomana anareo fotsiny aloha. Ay ve, afaka mandrosonareo fa efa miandry izay ka. Ary nakaizy tianao? Ho avy eo ihany izy rehefa eo fa mbola nisy dia kely nalehany hono. Ay ve, aka ny taty aloha za. Mandeha ana ary fa aza dia mpinasiny ela loatra anaty fiara izy e. Vetivety ary a. Mba hanahoana rery mama izany horafozako izany e. Teo hita eo ry izy rehefa tonga eo fa angamo izy no vadinao fa dokotera fely. Na zany azako. Aiza nareo tompoko? Mandroso nareo mianaka e. Manahoana ianao tompo? Salama tsara fa misaotra e. Mahazo toerana ary nareo mianaka? Misaotra indrindra ry mama. Eny ary fa vonina ianao izay mianaka? Eny tompoko. Fifankafatarana angamba no hanomboantsika ny resaka ry izy mianaka. Izy no madame Clara, ilay nambarako anareo mianaka fa zandry ny mamako izay efa lasa.
izy no nitaizahay hatramin'izay ary ao aminy aho no mipetraka. Toy ny reny niteraka mihitsy no fifandraisana mianaka satria dia mbola 12 taona no maty ny reniko. Izy kosa no madame Chantal tatia, reny niteraka an'io mademoiselle mafatifaty io izay anton'izao resaka antsika androan'izao. Rina no anarana. Dia faly mahafantatra anareo atompo. Izay mianaka koa faly mihaona aminao sy mandrainao totonkatranonay tompoko. Toy izany koa tompoko, faly mahafantatra anao ary tena faly mihaona aminao. Misaotra indrindra kia. Ka araka reny resaka efa nifanaovantsika reny izy mianaka dia tonga eto izay satria ny teny natao ny adidy ko dia io ary taty hitondra ny teny. Angaha moa dia isy resaka betsaka ataoko e. Heveriko fa efa betsaka ny resaka ny fanaovanareo taty. Fa izao fahatongavanay mianaka izao dia hanaporofoana fotsiny fa fantatro ary tonga felicien tany amiko izay rehetra ny fanaovanareo taty. Indrindra filazany tamiko fa misy olona iray niantefa amin'ny fitiavana hono aty ka dia netiny aho mba hitondra izany fitenenana izany. Ka dia tonga eto izahay mianaka hilaza aminao re madama fa ato aminareo no nianjeran'ny fony ity zanako ity. Resy izy ary lavo ny fony zanakao. Ko rehefa nandinika izahay mianaka dia vonona izahay fa hangataka azy mba horavaka ny tokantrano ity zanako ity. Izay angamba fa ny sisa rehetra everiko fa efa fantatrareo. Misaotra anao ry maman, marina tokoa izany. Tsotra nefa everiko fa misy heviny lehibe amin'ny fitiavantsika izao fahatongavana ity izao Rina. Sao dia gaga aloha nareo mianaka hoe nahoana no izay rery ny tonga aty satria izy ny tompony aloha izay vao ny fianakaviana. Eny e, misaotra tamin'ny teny izay nentinao teo. Raha ny fiarahanay telo mianaka ty toetra amin'izay dia efa latsapaka ary tsy voatantaraka eto avokoa ngamba izany. Fomba izao ataontsika izao ka tsy maintsy natao. Fa raha ny fitiavan'izy roa dia veriko fa efa matotra. Ko dia misaotra anao anaka satria tsy nataonao kilalao na kitoto izay nambaranao taminay fa tena nitanteranao tokoa. Raha nitondra ny fitenao ianao teo dia fisaorana tompoko natolotra mianaka anao. Misaotra ny mama tamin'izay teny izay ary misaotra anao ihany koa tamin'izay resaka teo izay. Tsy manana teny firy ambary intsony aho fa efa betsaka izay fampiresahanay sy fely izay. Fa ny amin'ny tianako azy dia ny hoe vonina aho zazavavy mendrika ny tokantranonao raha avako. Misaotra anao. Ka na dia tao hoe ianao rery aza no vatanina hiato satria araka ny voalaza amin'ny fely dia vavitokana ianao. Mino anefa aho fa tsy maintsy hisy ireo anadahinao avy amin'ny fianakaviana ka dia mitondra ity valopy ity izahay mianaka mba ho fanajana an'izany. Misaotra indrindra tompoko. Matokisa ianareo mianaka fa tsy maintsy tonga any amin'ireo koa izany ity. Vehivavy moa ny tena ary tsy dia nianatra loatra fomba toy izao ka dia ajanoko eto angamba ny fitenenana. Ary mba iza foana koa ary ny tianao iny. Aleo mihitsy aloha andefasako mesazy fa tamanana iny nefa nyresaka ato evo vita. Ny resaka angamba no mijanona fa azotsika toizana ihany rehefa avy eo. Fa leo ary aloha karakara ny sakafontsika azafady indrindra. Aleo fa apiako nareo ry mama. Efa vitanay sy lalao mpanamby ka akazo fotsiny sisa ataoko. Sady ianao indray ve no hikarakara sa ahoana ry maman? Ka raha izany ve no efa nifankazahoanareo? Ka inona nefa tsy mampety an'izany? Nareo mianaka no ato dia izahay mianaka, isika samysika ihany izany. Rehefa manaraka ataontsika izany fa izao aloha dia vahinona saina ianao. Tena Rina ty mandefa SMS ity era amin'izy oloha afa-baraka amin'ny Rina eto. Afaka miresaka kely aminareo mivady ve? Tsy maninona fa ahoana? Ka tena tsy maintsy miala amin'izay letsy aho fa tena... Fa inona koa letsy izany a? Ka tena tsy maintsy miala aloha letsy aho. Dia mbola tsy misasaka kosa ve letsy ny fety dia andeha sady alale. Efa mba ampy kosa izay raha mbola misy dia alehany letsy a. Tsy maninona raha tsy maintsy andeha anao tianao a. Efa be izay vitanao izay. Fa inona aloha no tena mamaika lahy? Aleo dia tsoroko aminareo mivady fa amin'izao ora izao koa ane no manao fisoanana amin'ny Rina dokotera Felsy ny fianakaviany. Dia tsy maintsy manatrika any koa. Efa nandefa SMS tamiko teo ihany izy. Ay ve misy an'izany dia tsy mba laza izy le. Sarotra kosa izany. Fa ity aloha nitsodrano avy aminay menadà dia mirary soanareo mivady mba ho tafita soa amin'ity andro volamena mahafinaritra be ity. Misaotra anao tianao a.
dia ampitahony amin'iny zokovavy malalako iny koa ny fisaorana tamin'ny tsodrano nataony ary mivavaka ho azy ihany koa any mba ahatafita azy toy izao anay izao. Ok letsy afaka mandeha zany lahy dia manampy ny tenin'ny Julia zay koa letsy ho andrina sy dokotera fely. Ok mirahasoa dia mandra-piony indray. Ok Tino bonsa letsy bainina. Ok letsy fa fotoana nanahoana ny tena ny fandraisanareo sy ty Tino ty ry Julia? Fa tsy ianao ihany ve no nampafantatra azy tamiko e? Fa tena lasa ny ohatry ny hoe mifakazatra be zany nareo roko. Asarota-piaro sa? Tsy misy asarota-piaro fa mahagaga fotsiny. Dia toy izany koa le teninao tao hoe mampamangy any amin'ny zokovaviko any. Ka tsy izy kosa ary ve ny talohako e? Julia, ohatrany misy zavatra tsy dia mazava amiko zany Aza sembanina zavatra hafa ny andro volamenantsika sheria. Sady ajanona any aloha zany fa tia manatony ty papa sy maman ka. Fataiza foana raha misekeliny izao vao tonga e. Ka androany koa neny nanaovana mariazy an'i Roberto Julia dia sarotra be raha sy tany ny tenako. Manahoana anao tompoko? Salama tsara fa misaotra anao. Izy le Tinor mama. Namandrina tena tony anadany io Hay ve, dia faly mahafantatra anao ary misaotra indrindra tompoko. Raha sy diso dia ianao no tatian'ny dokotera? Ie. Dia tonga soa aty aminay ary tompoko. Misaotra e. Efa ny sakafo izay fa tsy nahandry anao tsony Tena mialatsiny amin'ny fahatarana ry zareo fa vao nanomboka ny sakafo ry zareo no nangata-dalana andeha. Mipetra lesy dia makazay mety amin'ny lalo Merci akia. Tena saika tsena velan'ny zareo andeha fa aiza kosa no amelako reriny zandriko aty. Eno lesy ry Tino. Dia ahoanaka izany seria? Sao mba efa ho lasa adala koa ary tianao. Mitsodrano anareo hono izy mivady dia tia misy tsodrano ampitondrano Julia anareo roa. Fa anga moa tena mifandray be nareo. Izahay ve sa iza ny tiany dokotera ny taniana? Nareo telo mianadahy mihitsy ka. Asarota-piaro ve zany sa? Tsy misy fahasarota-piaro fa fahagagana fotsiny. Fa iza le olona manao mariazy? Naman'izy mianadahy taloha zany ry mama. Mitady isy ady hevitra hafahafa zany Fa ahoana? Efa nitantaraiko taminao kosa anie ny tantara. Izay zany le olona niaraka taminao taloha. Ty fely ty koa tena manao izay mahamenatra. Ka marina kosa anie zany Efa nambarany ahy zany akia. Inona no mahamenatra amin'izany? Ny lasa tsy azo hitsarana no avy. Misaotra tompoko. Ary mba aiza nefa le zazy Ao izy, tena matory be ao an'evitrao. Satria efa nampahafantarina ho an'ny maman ve? Ahoana moa seriny tsy ilazako azy ny marina rehetra. Iza anie no andrandrana anao dia anafianana ny lohasola indray ve? Tsy zany fa mba lasany amin'izany fotsiny ny saiko. Za nefa mba te hahita azy. Mandeha anareo mba alaivo kely tany izy ry mama. Ao fa alaiko vetivety ary izy e. Toy ny sakafonareo. Tsara kosa zany sakafo zany Iza no nikarakara an'ity? Za fa iza indray. Tena matsiro ka. Ity ary izy. Ntsô, tena mbola matory be. Nahazo anjely kely kosa ndria Aiza moa dia hoe anjely ry maman Maman ve tsy mahita hoe mitovy amiko ny tarehany? Karaha ianao kosa ve ny rainy? Tsy hanahaka anao izy. Tena ohatra mitovy tokoa Aza miadaladala eo ry fely Ka efa zanako ioko. Sa tsy izay ny fanarahantsika? Eny Alohan'ny raharantsika dia zanahako izy. Fa inona tokoa moa zany dokotera no mahasamihafa ny fananganan-jaza sy fanjanahan-jaza? Tena tsy azoko Miangavy anareo roalahy mba hajanao aloha zany resaka izany. Eny araka iseria. Belle gosse kosa maman le zanako Tena izany mihitsy ny olona zako teo hoe nahazo anjely kely izy Zahay fa tsy izy rery kosa. Marina zany. Satria kay moa efa ho zanahanao izy. Ao lesy Tino mba alaivo kely ny desera azafady Eny tompoko. Aleo lesaka ako azy fa tohizy ny sakafo ny lahy. Sady efa madiva ho vita ny sakafo ka.
dia mety angatadalina izahay mianaka. Eny ary tompoko, dia mbola mamerina ny fisaorana anareo amin'izao fahafoisan-tenanao izao. Zanaka iramanina ka tsy azo alikaman'olona madama. Ianareo aza ny tena isaorana tamin'izay vitanareo rehetra taty. Ty aloha ary ny desera dia avy eo aterina istinao nareo mianaka e. Tonga any an-trano ane ka enikajy. Dia maninona nefa? Tena misaotra amin'izao fisahiranana aminay izao fa enikajy enimboninaitra izahay tompoko. Dia ny andro mazava amin'ny fisoratana sy ny fanamasinana amin'ny mariazy indray ny tongave. Tsy mifisaorana re madama, izay ny vita fa dia asa tia indrindra e. Ao aloha tsy misaotra fa sao dia misaraka sahady sika. Teniteny foana ny ety zanaka hotery mamondra indray e. Efa tsy mahagaga intsony raha ny ataon'io. Ndao amin'izay ary tsika andefa sao tratra hariva ny iverenanareo sa mba mijanona misakafo any aminay? Ka maninona moa raha miaraka ny daholo sika dia aterinao ry zareo rehefa avy misakafo hariva. Hevitra mety tokoa izany raha tsy mainky setra tianao ka efa natokako tatyana ny androko tontolo an'io e. Raikitra izany. Ampanaovy akanjo mafana fotsiny zaza dia lasa sika. Aleo ary homaniko vetivety izy. Miomany ianao fa izany no manazy e. Ahoana? Milamina tsara na rorokely a? Milamina tsara ry papa. Sady ina moa no tokony tsy ampilamina amin'izao fety mahafinaritra izao? Aiza ny tamin'ireny taloha ireny na nahirana mihitsy? Tena nangala baraka mihitsy. Izao sika tena feno voninahitra tanteraka. Aza miresaka ny zavatra efa lasa izany ry papa. Efa fiainana vaovao sy fitiavana vaovao izao. Sahoana kiry malalako? Eno aky. Sady mba tsy sembanina amin'ny zavatra toy izany intsony fitiavantsika tena feno fahasambarana toy izao e. Efa tokony hiomana nareo roa fa ny olona sasany efa tian'olitra sodrany. Miankina aminareo ihany izany ry papa. Rehefa vonina amin'izany nareo dia vonina koa izahay roa. Sady za zany efa tena somary mandrefizana ihany a. Mbola aiza re izany anake? Tsy hanao korany izany rehefa avy eo nefa izany anie ny tena endrasany namanao ireo e. Mba resaka fotsiny azy ry maman a. Sady amin'izay daholo aza vao tonga eo ireo namanay tsy nasaina hanatrika tany am-piangonana. Izay fa ataovy milamina aloha ny sakafo dia rehefa avy eo vao miroso amin'izany sika. Ary mba manahoana ny fianakaviany ity malalako ity e. Sody mba tsy mety ny anjelikely ity dia ahoana kosa nanaovanको totoa amin'izany? Tena misy olona manokana mihitsy miandry eo amin'ny zareo. Misaotra nareo fa mahafinaritra izany e. Izay aloha fa ilaozanay aloha nareo roa. Eny ary ry papa. Tsy aleo ve angatadalana amin'izay ary izy mianaka? Nahoana moa lesy raha mijanona matory aty aminay a? Eno a, sady efa mifolo ange ny andro e. Zavatra maro no tiako ifampiresahana amin'lahy. Zavatra inona indray ary izany ry madame Rinao? Rehefa tsy anaky ny fiangaviako lahy dia hidiko ny varavaran'io dia afeniko ny lakile a. Zany a. Aiza indray moa dia atao an'izany e. So dia mbola misy zavatra tokony ataony. Inona koa ny zavatra ataony amin'izao alina izao eo sa? Ao ary fa iantsony any an-trano dia hijanona tompoko. Anaiky ihany moa lesy ka miandry chantage. Aza dia be vavy. Laozako ary nareo mainada fa andeha monjy ny efitranoko a. Efa voninao ny efitra torianao ry tianao a. Eny rera mama dia misaotra anao. Izay ary fa tsara mandry. Tsara mandry koa mamy. Fa inona ny zavatra tiandrio resany? Ahoana lesy mba fahitany lahany ty tanotinina ny dokotera Feltia? Vao nahita azy sy ny fihetsiny aloha dia mahatsapa fa karazan'olona manana izy sady ireny olona atao hoe olona miady ireny. Na zaho aza mahatsapa an'izany. Ankoatr'izany le olona tsy dia be resaka fa maka milamina. Fa ahoana koa izany? Hitanao sika izao rehefa miresaka dia le avy hatrany dia mikitaba tsy mitafatafa zavatra resahana. Fa izy tsy mba zany a. Na dokotera azy zany manana izany toetra izany koa e. Fa inona no mahatonga izany fanontaniandry izany? Ka inona ny lesy no rafozako e?
Zahay mianaka ny tsy maintsy ara-ipetraka ary izy indray no solony mamy. Fangamo tsy hitokantrano anareo sy dokotera? Mbola tsy fantatra izany. Efa niresaka ihany izay fa mety hampiakariny aty an-drenivohitra izy fa sahirana hono ny sainy mandinika azy mipetraka irery any Antsirabe. Dia efa rafozana azy vinaty miara-mipetraka izany nareoko. Ianao ane manana ny asanao e? Fa ny tena nalasa ny saiko dia ny fomba hita zanany karenina kely. Fa ahoana? Ela ve tsy mahita hoe diniany tsara ery Karen? Nahatsikaritra an'izany koa aloha aho a. Mieritreritra izao izy hoe iza no mitovy aminy e? Enjana ihany nandresely ry lahatra azy an'io Karen io a. Fa angaho tsy nilasa taitra be ary rehefa nanontany izy hoe ary mba aiza le zaza? Satria izy no nanontany indri? Eny re. Grava ny ela sary tianao ny fihetseha-poko teo ampiandrasana ny fahatongavany zareo e. Tena marina izany. Ohatra n'ireny olona avinandro ireny a, ny andro mangatsika nefa tsemboka dia tsemboka. Efa milamina izay e. Tena mba hivavaly etsy a, tena marina e. Fa inona nefa mahatonga andry hiteny an'izany? Io zanako io ka. Ka tsy ireny efa mifampiresantsika ireny ve? Eny e. Fa izay fomba fijerin'ity mamany felitiny tsy fantatra. Dokotera ihany lakile ny zavatra rehetra dia milamina izany. Eny e. Hoy teo ihany fa tena tsy teo tratra n'ireny nahazo ataloha ireny intsony alesy a. Aindry moa ilay irany rosy hoe manana finoana? Eny hoay. Fa izao mba nanahoana aloha mariazin'izy roa tany? Milamina sady tena milamina no voahomana. Betsaka ny olona nasaindry zareo? Oui madame Rina, tena betsaka. Fa ny zavatra mahatsikaikai rehefa andeha ka nanolotra ny tsodrany dia gaga Roberto. Gaga hoe ahoana? Fangaho izy mifankahazo nareo telo dia mbola nitendray aza madame Julia hoe dia mampamangy ry tianao any amin'ny zoko malalako any a. Sérieux ve zany resaka resahan'ny lahy zany e? Inona reny tsy ahasere amin'izany? Na za koa aza mba tsy nanampohan'izany a. Raha ny fahitako an'ity Julia ty aloha hitako ohatrany tsy dia manana irera-panse amindry izy. Tsy afeniko amin'lahy fa an'keo marenany aho mbola niantso azy. Androany ve zany? Ie. Fa nisy indray? Nitsodrano azy fotsiny afa tsy dia nisy iny. Sady zao e, izay mbola ataon'ny Roberto ty aminareo roa zao no tena mbola tsy fantatra. Tsy azoko izany. Indri ve dia tsy mahatsapa n'ireny fihetsika rehetra nataon'ny Roberto ireny fa mbola fihetsika midika ho fitiavana sy feno asarotam-piary ireny? Tsapako izany. Na ireny filanady tamin'ny dokotera ireny aza, na ianao ny rarana tsy ianao mary azy aminy, na izany ampitandremy tsy hiditra amin'ny aferanareo sy dokotera, midika ireny fa tena tsy mahafoy andry izy ka. Tsy afeniko amin'lahy fa na zaho aza tsy haiko fa tsy mety ho foana ato anatiko mihitsy ny endriny. Isaky ny miresaka izay sy fely dia ahoana ki? Ohatra ireny sarintsika telo mianadahateny bypass ireny foana no miverina ato an-tsaiko. Izany a. Isaky ny manoroka azy aho dia to Roberto manoroka foana no hitako. Tena mijaly ary tianao a. Na izany aza nefa efa tsy anjarany ianareo roa, asa mora manadiny ny lasa ianao. Tena sapako ane izany ry tianao e. Miezaka tena mameno ny fitiavana amin'ny fely aho fa tsy haiko e. Ary ny tena mampatahotra ahy dia ny mety ho vokatry ny fisiany karenina any aoriana. Zary sika izany. Fa tsy efa vita resaka sy fifanarana daholo kosa ve izany? Ekeko fa nisy izany. Saingy tokony ho tsapany lahy fa resaka fitiavana ity. Ny fihetseham-pona isy dokotera fely no ny herin'ny fitiavana tao anatinay tsirairay avy no nanosika nahiteny andreny. Fa izay tena ho realite ny fitiavana any aoriana mbola tsy fantatra. Tena mila mivavaka mafy ndry, ary vavaka ihany koa hanampy izany. Tena tsy nilamina mihitsy ny saiko an'keo atoandro nandritra ny resaka izay nataonay. Fa lasa taiza e? Mba fon'olombelona ihany le tsy mifoko a. Ahoana moa le tsy tsy ampalahelo any mieritreritra fa le olona ray tena nametrahako ny tena fitiavako any ambadika any no manao mary azy amin'ny olona hafa. Tsy sitrapoko anefa nahatonga anay nisaraka fa noho io zaza tsy fantam-piaviana io. Rina, fa inona izany lasandry izany? Fa tsy fantam-piaviana ahoany? Raha ny tena izy a dia tokony araha-mpivady miomana ary atao tenerana ary tianao ny fanamboarana zaza ao an-kibo fa tsy toy ny fiforoanan'ny Karen.
tena manomboka tsy ho takatry ny saiko izany zavatra lazaindry izany Rina, fa lasa makahalan-karainina ve izany Risa? Zanako iny saingy tsy mbola sitrako ny ahatongavany eto an-tany, mba tsapany lavertinao fa no io karainina io dia potika tanteraka ny fiainako manontolo. Diso kosa izany, angaha sitrapony ny tonga tety? Ka sitrapoko koa ary ve na tonga azy tety nahoana no arery no izaka amin'ny fahatongavany fa sainanery azy forona tato amiko mialangalana fotsiny ihany. Izany ve amin'ny lahy dia mety, izany ve dia ho rariny, izany ve dia ho fitiavany, nahoana ny tsy mamalay alahy. Fa inona izao ataonareo menadady izao? Fa inona no mampimany anao Rina? Tinoa, fa inona ny dikan'izao? Fa inona re nahazo anareo menadady tato e? Sa ny zavatra tsy mifanarahana ve? Rina, fa inona no anton'izao e? Antanio an'ny Tinoa ry mama. Tinoa, fa inona ho any dikan'izao? Nazaza tsy mahalala an'izay anton'izao ry mama. Tena manao izay parary ny foko mihitsy nareo menadary eto ka? Lasa nitady hakahalan-karainina ne Rina e. Ahoana tsara hoe ry Tino, fa ikarainina nanao inona? Tena tsy azoko izany ka? Namotika ny fiainana noho ny fisiany karainina. Mbola malahelo ary vao tian'ny Roberto izy. Fa efa ho lasa adala ve ianao Rina? Ifrenina ataona anao dia mbola inona foana ny ao an-tsainao? Izany no marina ry mama. Omena tsiny ary ve aho. Saiko matanjaka fa tarako sy ny lazako rehetra. Rina, arary amin'izao nke ianao e. Zavatra efa tsy hisy intsony izany. Izany no ataonao akarary fo eo. Na i Roberto mahafatifaty anao eo sange ka mbola natao mariazy androany e. Efa manana ny olon-tiana izy. Ianao ihany koa mbola natao fisehoana rahateo. Efa manana ny olon-tiana koa ianao. Ka nahoana ny mbola saina mieritreritra sy mitodika amin'izany ihany fonao? Ka tsy voafolako izy ry mama. Marary aho, tena marary. Andriamanitro, nahoana no izao no anjara omenao ahy e? Te ho faty ary mama, sy te hiaina intsony aho. Rina, fa lasa dala ve ianao e? Ka tsy tantiko sondry mama. Rina, fa inona daholo izany zavatra lazaindry izany? Lasa dala ve ianao sa inona mampiteniteny foana anao toy izany? Tinoa, raisy ny telefona dia toy mihitsy aloha dokotera sao dia mba hivadika zavatra hafa eto tika. Aingany ianao e. Tsy ary mama, aza miantso azy nareo. Fahatongavany eto vao mainka hamparary aho. Ka inona ary nefa ny ataonay e? Avela rereto izany ianao. Rina, mba marary koa ny fony mama mitery sy mandinika ny fiainanao e. Tena tsy azoko ty fisehoan-javatra hita amin'ny masoko ty. Rina, meno alahy. vao mba raisindry tena namandry ihany vitinao? Namako elahy, saingy tsy mahavoavany olana manjady amiko elahy ry Tinoa. Ka andeha hody aho izany rehefa tsapandry fa tsy ilaindry intsony. Raha izay no hitany lafa mety dia tsy manino. Afaka mody elahy. Aleo sy ny adalako hiaritresa mianjo ahy eto e. Tsy mahazo mandeha izany ianao ry Tinoa. Aiza ny tany ileko raha misy zavatra mahazo azy eto? Inona re ty Andriamanitro? Nahoana ny dia omenao fitsapana toy izao izahay e? Ao aloha fa andeha kankaraina vetivety aho Tinoa. Rina, fa inona ka ny dikan'izao rehetra izao? Tsy haiko. Izaho mihitsy nefa totombitana e. Tena tsy napoziko izao ianao Rina. Aiza ireny herin-tsaina ny rahantsika miatrika ny mafy ireny no mitady vato malemy mora potiky ny ora-pahavalatra ianao?
ity aloha ampinoy karainina fa okizay zany zanako zany. Non, tsy ampinono an'io ary mama. Rina, fa vonona zany ty zazy ty. Tsy raharako e. Rina, fa nahoana ry anao anaka no vadika toy zao e? Tsy haiko e. Tsy ampinono an'iny aho a. Tena lozy ty marina. Vonjeo e. Vonjeo. Aza mitabataba ety sao dia tsiromoko amin'ny tiatsy maranjo ty. Vonjeo e. Alesy ry zalahy malaky resa mifatoro ny tanany sy ny tongony a. Malaky resa fa zaka amin'ny patalohany. Vonjeo e. Leo mihitsy aloha tsetsemana amin'ity akanjony ty ny vavany fa mandreraka mihitsy tsy misy akana tsirony. Sy malaky lesany zalahy. Malaky lesany e. Ao amin'izay ka tomy mivaravarana io. Araza makasaritra eo ty fa sao dia vitaiko eo a. Ao sokafo moramora ny tongony ty. Sokafo ty fa za. Rina, fa inona ty mahazo anjanako ry tinao a? Tena tsy mety zao fa aleo etoana mihitsy dokotera ka. Aleo ary fa atsiko izy. Mamono telefona azy iziko. Marina, tena ho faty eto ny zanako. Rinao, aza matahotra mama fa tsy maninona. Ary aza tsona zany dokotera. Ka inona nefa ty mahazo anao ty e? Mama, mihaino anao anaka. Miverina atao tsaiky daholo ny fomba nanonanan'ireo tsy matatody a. Fa fatahotrainao a zany fa vao mainka karary anao. Rina, ity ampinonoy karaina kilo fa mijaly. Efa nividianako biberon izy ry mama. No biberon izy fa tsy afaka ny ampinono azy a. Sao dia mba tsy tokony hitraika amin'ny karainina kosa zao Rina. Tsy ampinono ahy e. Ao ary fandeha ampanao biberon lalao ahy e. Okizay Rina. Mba jereo anie ty mamanao mitotitoto efa tsy hitantsony izay atao e. Tena marina e. Sa tianao ararinao ianao izy? Malahelo azy a. Nefa malahelo ny tenako ihany koa. Tsy fidiny azy ry tinao a. Tena tsy voafaiky ny fihetsehan'ny foko. Na izany aza mba salasalao ihany fa tsy mety zao. Nanahoana izy tato ry tinao? Io izy iro mama. Mamo, mijaly a. Malemy daholo ny tenako manontolo. Totombitana ve ary mama? Rina, afaka mihaino any mama velony zanako e. Mihaino any mama. Fantatrao ve fa ndreny ty eo anilan'ny sana mandrakariva? Fantatro izany ry mama. Ka nahoana ny manao toy izao ianao nefa mama nge mbola eto e. Mamo, eny anaka. Misaotra ry mama. Inona nefa ny tokony isaorana ny mama e? Zanaka mama ane Rina e. Milanao ary mama. Raha makivaky amiko ty fiainana feno fahasarotany ty. Eny e, hitokaikinao foana ane mama e. Ny zavatra tsy takatrao anaka dia ny fomba nitondran'Andriamanitra ny fiainanao. Ao koa tony ianao fa eto a. Riny avokoa ireo vavakao. Mianatra aminaiko ny alahelonao. Mitrakaza ny zanako izany. Aza manafa eto foany mama. Maty aza ny zanako izany fa za tsy afuianao izany mihitsy. Misaotra ry mama. Tampako izay tsapanao. Tiako loatra ianao anaka. Indrindra aza dinao fa hitokaikinao eto foana Andriamanitra. Tianao izy. Tsarovy anaka fa ny zavatra rehetra dia tsy voatery hafaly ianao. Fa ny zavatra rehetra ihany koa dia natao hiara-miasa asoanao. Mama, eny anaka.
tena marary ny ary mamy fantatra sady tsapako ane zany vonina nampy foana ve mamana dia efa any amin'izay ho tokantrano koa za ampianariko zava-baovao ianao ary izay empatanjaka anao no anton'izao aiky fa marary ianao nefa veriko aminao indray mandeha rina fa ny zavatra rehetra dia tsy voatery afaly ianao mamiko loatra izany teninao izany ry mama malalako tsy avelan'Andriamanitra andeha rery izany ianao fa mety tsy ho azonao fotony izay tondrany ianao fa aza manaza ny zanako izany a misaotra ry mama izao rina eny ry mama lalan-tsarotra ny tondrany ianao ampandresy ianao izy ao arinao hotafiany voninahiny ianao raha matoky azy mbola veriko aminao indray rina matoky azy fa hitantana ny fiainanao izy mama eny anaka lasa matanjaka ny saiko fa nahoana satria niresaka taminao tamin'ny alalan'ireny teny nataoko anao teo ireny Andriamanitra aza miady rery anaka amin'ity fiainana ity fa ho resy ianao antoy isan'andro Andriamanitra hanampy ianao fa ho mpandresy ianao tena misaotra ry mama faly loatra manana reny toanao fahagaganao andray tya eny ary izy mianakafo fa vity zay ny raha zay natriatsika ngamba mba hangatadalana zay satria tsy maintsy amonjy ny tokantrano indray zany agny mivady kanefa na izany aza dia hitodika aminao manokana zay anaka ena ry dada malalako zanakay vavitokana ianao anaka ianao no mba kilalaonay sy mama tao an-trano tao ianao ny fanala fahangina fa misy zavatra tsy fanarany mivady ankehitriny anefa ary elatra ianao anaka andeha ianao fa efa iola efanirinaondrinao avy andeha ianao ka maherezy ny mahasolidady raha toka mangano any dia tsy tomany akorina koa alahelo fa antosodrano ho anao reny anaka dada eny anaka ifarany etony anay ny aditsy satria efa lehibe ianao ka tompony safidinao andeha ianao ho lasa ny olona io zay tsy fantatray akory atzay fa tonom-pivahiny izy andeha ianao lay nisasaranay hanadino anay hanadio ny anaranay ianao anaka aza meritreritry ny fahasarotam-piaro anaka samy tianao zahay saingy fity tsy azo avoakavo io mama lay tany namirinao mararary izy na tiana anazy tiany eny ry dada tsy manadino anareo zany a marina izay voalasandrainao teo izay Julia izao tokoa voatsapako fa teraka fotsiny ihany fa tsy natao tompony ny mama ho lasany fa ny anay sy dada dia mifofony ihany andeha ianao ry lay zanakay vavy araka ny voalazany dada teo dia efa io lay fanily ny andronao avy andeha ka matoky enganeka tsy ho sampona ny dia itirenao aza velangina fa efa nisotro ny rano tsy tiana eny ry mama raha mibalika ny masoandronao an'io ry Julia ireto nahary anao mba tsiditsidio Roberto a eny ry mama omeko anao ty arena tokana sady sarobidy ho aty omeko anao fa za tsy ho sarotiny nefa mba amelao fitipotipotiny zay tsy miady izay ho valim-babena fa ny fitiavanareo no aza vela hiena fa raha tsy zany izy dia ahatsiarokamboty ho toy ny mpamboly tsy afaka iody eto izay anaka dia voatery angina na dia tsy mahafoy aza ka raha sendra misy mahory anao dia indreto zahay antsoy zay ary anaka no tsodranay sy mama to ohatra hoe manome tsy mahafoy zay raha ny tento ireny nefa aza manome tsinanay ianareo telo mianaka satria tokanay loatra ity Julia ty tsy hanao tokony milantolahy tompoko fa izay ataoko no hitanareo misaotra betsaka ry dada sy mama
matokisynareo fa ho raisiko tsy misy raraka ny tany reny fitezaina nataonareo tamiko reny mba ho voninahitra reo. Misaotra anaka. Zava-dehibe loatra izao andro an'io izao ary mbola mamerina fisaorana anareo mivady sy ny fianakaviana iray manontolo. Ny teniko angamba dia ny hoe toy ny voanemba mipiditra anjoro i Julia ka tsy very fa maka izay toerana sahaza azy. Koa dia makasitraka sy mankatelona tamin'izay rehetra nataonareo tompoko. Vita tokoa ny adidinareo taminy fa io Roberto ary eto ihany koa izay ho ankonana vaovao io aminy. Afaka matokonareo fa fianakaviana tsara fototra no iorenan'ny fitiavan'ny zanakareo. Dia fanahy rehetra re izay ry izy amin'ny vady a. Ianareo no dobona fagnany ary moron-drano teraka ny ony. Efa an'io ary anisan'ny zanakay manomboka androany ka matokisynareo fa tsy ianao izay ampalahelo azy izay. Eny tompoko, izay ary fa dia andeha izay endre tsara anaka. Tady dio mandrakariva reny resaka ny fanaovantsika mianakireny. Aza matahotra dady. Ataoko afaka herinandro izay dia miverina any manatitra kotsivaky. Ie, tena izay misy ny fomba anaka. Sady mijanona matory ihany mihitsy ary moa no isiko. Mivavaka ho an'ny tokantranonareo roa zahay anaka. Andriamanitra sy Masiny Maria na eombanareo hatrany. Fa iny indray ty mampitomany e. Ok izay Julia. Ranomasom-pifaliana io ry mama. Andao ary isika fa mandrosoalina ny andro e. Atao hoana fa ranomasom-pifaliana araka ny teny Roberto tokoa io. Andao ary tsika hanatitra azy mivady eny amin'ny fiarany e. Andao ry Julia. Ndao ary. Ok izay ty ranomasonao ty anaka. Orfely a? Ahoana ary taty? Fa dia inona loatra no nahazo anao no dia olona efa niteraka toy ireny no andeha alaina vady? Efa nandinika ny mpiasika an'izany aho fa tokony tsy hiteraka olana eo aminay ilay izy a. Tena tsy ny saina misy kosa aloha ianao nanaiky andrina aty a. Sao heverinao fanaiky moramora tsy hananganana ao an'iny zaza iny azy izy. Ka efa nifampiresahana eo azy zany taty a. Dia hanangana an'iny zaza iny zany ianao. Ka inona moa ny olana amin'izany? Dia efa milaza aminao anefa fa tsy hanaiky an'izany. Dia aiza ny hafaran'izay tena zanakao any aoriana? Mba misaina rehefa hanao zavatra e. Tena tsy misaina ianao. Fa inona nefa no mahatonga izany resakitsika izany? Tsarovy fa tsy andranandrana ny fanambadiana. Amin'izay dia olona efa nanana ny tantara ratsiny teo amin'ny fiarahamonina no eritreretinao hiditra ato amin'ny fianakaviana. Ny tsy azoko anery taty dia izao e. Mihaino anao a? Efa nilazaika anao daholo anie izany e. Efa fantatrao daholo ihany koa ny momba azy. Nahoana ianao ny tsy nandà tany Antsirabe fa efa hitanao indray izy izay ianao vao mamorona zavatra hafa indray. Izao no izy Rofely a. Tsy izaho aloha nambady azy fa ianao. Nefa taddio a, fa izaho no nitaiza sy nahalehibe anao ary nahatoy izao anao. Manao farateny amiko ve izany taty? Izay fahafantaranao sy fahatakaranao azy, fa izay ny teniko. Ok, tsy maninona fa malalaka amin'izay tianao atao ianao. Aho kosa dia tsoroko aminao fa tena efa latsa-pity aminy ka tsy afaka miverina tsony. Ndao fa ho hitantsika eo ary. Ny antso anse ary Larisa. Eny tompoko. Misy mission tena tsy maintsy ataonse manomboka izao. Vonina ny bandy raha mbola azo atao ka. Fa inona nefa le izy? Zao niraka mpanaovy conseil a. Efa eno se le bandy nanolana n'ilay sipa niaraka tamiko taloha iny. Ie, efa eniko iny ka. Misy bandy zay ihany tena mampiahiahy ary mety ho lery mihitsy ny nahavita n'iny acte iny. Tena suran'izany ve anefa patron? Tsika lesy tsy maniraka raha tsy sur amin'ny renseignement azotsika. Mba izy ary zany olona izany e. Misy dokotera zay ihany a miaraka amin'io sipa io amin'izao fotoana izao. Dia io no tiako arahanse maso manomboka izao. Ka inona nefa ny antony anarahako maso azy? Ny fihetsiny rehetra, ny resaka izay mety ataony amin'izay bandy miaraka aminy. Tena mila arahana amin'izay alehan'ny rehetra izy hatramin'ny kely indrindra. Ok, dia inona ary ny toyiny? Vao mahita na
mandre zavatra se de mila milaza amiko aingana. Ny vaovao henoko zao de hoe atao mariazy tsy ho ela hony izy a. De efa reko letsy zany a. De ahoana ary zany e? Efa mitady hevitra ny tsy ahatanteraka an'io mariazy io, fa zay ampanaoviko anse aloha atao. Tsy midiky zany fa amonina isambotra azy se. Ok patron a. Fa ity aloha misy 500 000 ariary avance. Merci e. Matoky anse any ary larise, fa tena misy antony goavana be matoa maniraka anse. Ok ranga, aza matahotra anao fa vitantsika zany e. Fa aoka mba tsy ho be resaka se na aminiza na aminiza. Voaray patron a. Bon, afaka mandeha se. Zay zany fa lasa patron a. Fa inona koa ary ty miseho miaviny ty e? Aivenao e, fa avy aiza ianao zany? Avy ndresaka tao amin'ny Julia tao ary ala avy aiza? Nresaka tao amin'ny Brown Roberto tao koa e. Dia ahoana tsy nifankalala pro sika nefa samy tao ihany kay? Mazava be ne zany chéri e, tsy niara nivoaka ny trano sika. Ay, de ho aiza zany ela zao? Tena voasaika iantsanao mihitsy ah io a. Fa ahoana? Andao hiaraka inon'izay zavatra tianao aloha sika de any miresaka e. De mba anjara ny landray zany no mipelina. Ka zany ny atao hoe fitiny famaly e. Hatramin'izay any lahy fa androany kosa mba anjarako indray. Satria nahazo vola tao amin'ny patron Roberto ny malalako. Mazava ho azy, misy serasellere ataoko de nomeny avy 500 000 ariary mibandy e. Ha, fa inona zany? Tena tsy ambara telo kosa le izy ry malala. De naiza aza ve? Andao aloha andeha de any tantaraiko anao e. Ok, ndao ary. Natolotra anao teo ary ny fizarana fahenina amin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Ranomasom Birijiny. Nosoratan'ny Simon nomenjana ary. Teo amin'ny lafiny teknika Fistera Andremiaja. Nandrindra sy nanatotosa Simon nomenjana ary. Mbola itoy.